Eo amin'ny ireny fanaovana fanatanjahantena anaty efitrano miaraka amin'ny fitaovana moderna ireny dia isan'ny mahasarika ny olona maro ka any andrembavilanitra ny tena voasarika izany. Omaly sabotsy ary dia nisy ny varavarana misokatra izay nitanterahany Beauty Center nentin'izy ireo nampahafantarana indrindra izany fanaovana fanatanjahantena anaty efitrano izany. Marobe ireo andrembavilanitra no namaly ny antson'ny Beauty Center nandritra ny varavarana misokatra fampianarana mamem-poana ho amin'ny fanaovana fanatanjahantena anaty efitrano miampy fampiasana ireny fitaovana moderna ireny. Arak'izany dia tsy mitsahatra mikaroka zava-baovao hatrany ho an'ny mpitia fanatanjahantena tia mikolokolo vatana izahay Osolo Mpanazatra. Hazakazaka fotsiny tia cardio vita dia iray renforcement musculaire le mampiasa fingotra dia iray resaka musculation coco le poids de barre zay. Ny tombony le izy manaraka ny vanim-potoana izay efa ataon'ny olona be dia be any ivelany fohy ny fotoana nefa mandany calorie be dia be izy ho an'ny olona izay manena tena. Zay aloha ny ray dia faharoa hitao daholo hoe sady manena tena ianao no renforcement no sady musculité. Zay ao anatin'ny fotoana fohy. Tsy mifidy zany izy na vehivavy na hoe tsy mifidy afaka manao daholo manomboka amin'ny 10 taona hatramin'ny 80 taona. Les conditions physiques aloha zany tsy dia misy satria zay le maha-remise en forme anazy olona tsy en forme zany no dia amin'ny alalan'ny anaovanao anazy isan'andro mihatsara ny performance anao sy ny tanjaka dia avy amin'ny alalan'izay ny anampiana ny exercice sy ny poids zay bataille. Io zany ohatran'ny sport rehetra ihany alohany ianao mila misakafo tsara fa raha tsy zay tsy mahavita exercice nefa tsy azo atao misakafo be loatra sao dia tsy mahavita tsara ny exercice koa dia ny après an'izay mazava ho azy fa reraka ianao dia mila mirécupérer tsara koa ohatran'ny exercice rehetra ihany. Fanamafisana ny firafitry ny vatana toy ny lamosina, ny ranjo ary ny triceps, manatsara ny fitepon'ny fo, mampatanjaka ny vatana, fandrafetana ny ozatra amin'ny alalan'ny fonjam-by, ireny tena ifatohan'ny fanazara-tena. Isan'ny liana amin'izany i Madame Bakoly. Liana amin'ilay izy satria ny fahasalamako dia fitaizana fahasalamana sy ny vatako sy ilay izy. Ie, zakako tsara fa misy mbola fanombohana manko dia ohatrany mbola misy ampizanana kely fa arako tsara ka. Ny andrasako amin'ilay izy zany dia ny hatsaratsara ny vatako sy ny hitomboan'ny fahasalamako zany satria misy toetim-pahara manampy satria na ny fiarahana mitsikitsiky sy ny fampiasam-batana zany dia hitako hoe mampisokatra ny saiko sy mampavitrika.